Alady fahefatry ny volana novambra 2024 faly mitsidika ny tokatrano indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao alady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery ary asaina mpanazantsika anaraka ny fandarana hatramin'ny farany araka eto izahay menada amin'ny ity ariva ity anolotra ny fandarana mahery satria dia iresadresaka ny tontolon'ny baolina kitra isika dia miarabanao mbola ary elaela tsy hita teto amin'ny fandarana mahery tonga indray ianao ia miarabantsika rehetra miaraba ny mpanaraka ny fandarana mahery amin'izao alina izao indray miarabanao zava-dehibe tokoa ny tranga ho an'ny tontolon'ny baolina kitra eto amintsika tamin'ity farany herinandro ity ka dia horesahana eto ny ambanivaniny amin'izay zava-tranga tany sambava izay indrindrindrindra milohan'ny resadresantsika ary dia anaraka fanadidina aloha sika ny zavatra nisy tany sambava tany omaly satria ny fantatra dia tsy totosa ary tsy raikitra ny fifidianana izay ofolohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra no ny antony dia tsy nahatratra ny fehitrisa ilaina ho an'ireo mpifidy izany satria dia raha 5.20 no ilaina dia 4.20 ihany ireo filohana ligue partra tonga tany antoerana ka dia raha antsika aloha izay fanadidina izay hoentiny namana Zakinora Kotomanana Ligue partra 4.20 amin'ireo 20 tokony fidiany no tonga tao amin'ny hotely Las Palmas Sambava omaly nandritra ny fivirimben'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra ary natao hifidianana mpitatana ity rafitra ity ao anatin'ny efataona manaraka na ny assemblée générale élective tsy tratra araka izany ny quorum voafaritra ao amin'ny satamfeny fifidianana tokoa mantsy fa tsy maintsy roapatelo ny mpifidy no tonga manatrika izany fifidianana izany vao azo atao ny fifidianana samy tsy tonga tao amin'ny AGE avokoa ny ligna loatra mangoro Boeny, Betsiboka, Sava, Itasy, Urumbe, Menabe ary Analamanga. Ho an'ity ligue partra faran'ity dia nosamborin'ny polisy pirenena sy nosakanana Tsoany Sambava teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato Ientsora Kotoarimanana na Itota aflohan'izany ligue izany ny sabotsy sy voamaraimbe. Taorin'izay tranga izay moa dia nanao fanambarana tamin'ny mpanao gazety ny tenany fa kajikajy amin'ny fifidianana no nansora-potaka azy. Tapakary fa aembotra raha-pitso alatsinainy amin'ny 10 maraina ny fifidianana. Tsy voafaritra kosa ny toerana hanaovana izany famerenana ny fifidianana izany satria efa nialina tany Sambava avokoa ny sabotsy ariva teo ireo tompon'andraikitra voakasika izany. Ankoatr'izay dia nanao fanambarana hiala tsoisan'ny kandida hifaninana amin'ny fifidianana amin'ny filohan'ny FMFNQ inepatray Kirakoto mamonjy. Izany dia noho ny fahitany tsy filaminana misy. Tesakilan'izay dia nandefa taratasy iraisana ho fampatsahivana ny sazy mety hiatra amin'ny baolina kitra malagasy raha toa ka tsy totosan'ny fifidianana ireo mpikambana ao amin'ny Barian'i Madagasikara. Misaviritaka tanteraka ary izany ny tontolon'ny baolina kitra malagasy amin'izao fotoana izao. Andrasana araka izany ny hotohan'ny fifidianana ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra ity raha-pitso alatsinainy.